Iresaka ny vaovao eto anivon'ny fahitalavitra matevetsika sy ny famokarana ny fandarana zany atoato dia isy indray ilay fandarana antsointsika hoe talentako mazava ho azy fa arak'izay anaran'ny talentako izay dia ny fanandrantana ny talentany ankizy tsirairay avy no misongadina ao anatin'izay toy izao ny fanazavana hoentin'ny mpikarakara momba ity fandarana ity. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any ny tenako ho anareo rehetra izay manjoy ny fahitalavitry ny MATV ary manaraka izao fampahalalam-baovao izao. Tonga eto moa zany ny tenako ampahafantatra indray anareo rehetra ny tokantrano any izay nanoratra anarana ho an'ny lalao fifaninanana talentako andian'ny faha-efatra ho amin'ity taona 17 sy 20 ity. Marihana fa efa maro ianareo nanoratra anarana, efa nisy ny casting voalohany Teo kosa nefa ny anareo ray aman-dreny izay nangataka ny hoe aleo mba asiana casting faharoa satria misy ireo ankizy izay mbola manomana fanadinana ara-panjakana dia mampanantena anareo izahay hoe amin'ny alarobia 5 ny volana Jolay mbola mandray izahay ireo ankizy izay maniry andray anjara ato anatin'ity lalao ity. Dia mbola mandray ihany koa izahay ny larobia manaraka io fotoana io. Averina eto ihany moa zany fa fifaninanana lalao fifaninanana izy ity ho an'ankizy manomboka amin'ny 1 taona ka hatramin'ny 12 taona dia ireo fifaninanana atao ao ny lalany kabary ao ny teatra, ao ny dia, ao ny hira, eo ihany koa ianareo izay mahay mitendry zava-maneno dia raisinay daholo moa zany ianareo rehetra. Dia farany fotsiny hoe misy ny sarany izay fifaninanana izay 5,000 ariary no saran'izay. Dia afaka mandalo aty amin'ny MATV Ankorondrano ianareo na miantso ny larina 22 364 69 dia misy mamaly moa nareo dia miandry anareo izay dia mankasitraka indrindra tompoko.